Manaritra ny araba toboko lasy toboko vavy tonga soa indray to amin'ny fandarana alalino. Madagasikara iray amin'ireo firenena afrikanina isan'ny nandalo krizy be indrindra tao anatin'ny 10 taona farany. Isan'ny firenena afrikanina mahantra indrindra ihany koa raha ny fidiram-bola isan-tokantrano no sivana raisiny. Araka ny fandarana avy amin'ny FMI farany hatramin'ny andohan'ity taon'ity, i Madagasikara no firenena mahantra indrindra eran-tany. Talohan'izay fahavalo avy any amin'ny rambony ny sika raha ny laharana nivoaka tamin'ny taona 2022. Inona no anton'izany? Aiza ny lesoka? Ny firenena nefa isan'ny manan-karena indrindra eran-tany raha ny ankibon'ny tany sy ny anaty ala no jerena. Teboka iray tsy mbola nisy namakafaka lalina loatra hatramin'izay no jerentsika ato anatin'ity fandarana ity. Ny andraikitra sy ny toetra ary ny fomba amampanao ny mpanao politika izay heverina fa isan'ny antony mahatoy izao ny firenena. Arao ary. Niova avy ny mpanao politika malagasy nandritra ny firosoan'ny taona sy ny fivoaran-draram-pirenena. Nivoatra avy ny fiatsika sy ny fomba fanao politika teto amin'ny firenena. Avy hatrany dia mirona amin'ny hoe tsy ny valiteny raha ny vokatry ny politika ho an'ny vahoaka malagasy no jerena. Fitiavana te-hanenjika na fijery mitanila ve izany sa voaporofo. Niova avy ny Amiral Ratsiraka na ihany koa hoe nahavita nanova zavatra ve izy teo amin'ny tantaram-pirenena. Teo amin'ny fitondrana nandritra ny 40 taona izy ny taona 1770 hatramin'ny taona 1770. Tahaka ny hafaran'ny fitondrana Tsiranana ihany no ny hafaran'ny fitondrany. Fidinan'ny vahoaka an-dalambe ny taky ny fialany. Jadona sy fivarotana ny harem-pirenena no tena ny ampangana azy. Maina RNM sy ny TVM nandalo tamin'ny diabe ny azo ny avoloa tamin'ny 10 aogositra 1770 izay nahafatesan'olona maro. Tamin'ny volana aogositra 1770 mbola teo am-pelatana ny fitondrana ary mbola nahatoko tena ny Amiral Ratsiraka. Ny firenena aho satria ireo ankizy izay tokony nanala baka nefa nikorotanina ny baka. Manana ny rary izahay, mitety faritany izahay. Betsaka ny olona ny azo manga ny soja be ny tangalaleny ny ampanjaka sy ny sisa. Ray aman-dreny tonga eto aminay na mamoratra aminay. Na amin'ny fidiam-paritany hitanay ny etaetam-bahoaka. Fotoana fohy ny alohan'ny nandehanan'ny alokaloka tany ivelany ny fanehoan-kevitriny. Tsy nahasakana ny fionganany teo amin'ny fitondrana izany. Tao anatin'ny 3 taona nefa dia niongana ny filoham-pirenena Zafy Albert. Niverina tanindrazana ny filoha Didier Ratsiraka ary niverina haka fahefana. Nampanantena fiovana ary laza ny ara-iasa amin'ny rehetra. Tsy dia masika manahoana miteny ko ary misy milaza mantsy hoe raha tonga eo rangahy io anao valifaty ahoana moa zay io fa naveriko tsisy fezana ombieny fa tsy misy valifaty tsy misy ololopo raha avy amin'ny Ratsiraka. Ny zavatra mikasika ny Ratsiraka manokana na ny fianakaviany tsy misy dikany, tsy misy antony, tsy misy fotony eo anatrehan'ny tombotsoam-pirenena. Ka hoy iaho hoe za tsy hanao ohatran'ny 3e république hoe zay olona teo amin'ny 2e république taloha na mahay tonin'inona aza dia ataonjom-bala. Ny zava-nisy taorian'izay nahavita fiam-pitompiasana iray fanampiny indray ny Amiral Didier Ratsiraka saingy ny fanolana tamin'ny marika Ravalomanana tamin'ny valim-pifidianana ka tsy tafaverina intsony teo amin'ny fitondrana. Nisy fananganana gouvernement roa teto Andrenivohitra sy tany Tomasina. Nisy fananganana ACC roa Pomban-Ravalomanana sy Ratsiraka. Mahay ihany koa ny RNM sy ny TVM teny Anosy. Korotana nandritra ny herintaona ny teto Madagasikara. Maro ny tsy hita faty. Tranga izay niafara tamin'ny fianianana indroa nataon'ny Ravalomanana marika sy ny fampandritany nataon'ny Zanadambo. Niverina indray ny tantara taty aoriana. Saika nitovy tamin'ny fiampangano vahoaka malagasy Ratsiraka Didier no ny ampangana any marika Ravalomanana tamin'ny taona 2022. Antony kenda ny demokrasia, nidy ny RNM sy ny TVM, ny ampy ny fivarotana tany antapitrisany ho an'ny vahiny sy ny fanotofana tanimbarin'olona dia tsy andotam-penaka. Kenda izay olom-boafidy tsy mitovy firena tamin'ny antoko politika amin'ny mpitondra. Tamin'ny taona 2022
tsy nahazo famatsim-bola ny ben'ny tanàna n'Antananarivo Andrajoelina rehefa tsy lany ben'ny tanàna ny kandidà Marc Ravalomanana. Vokany sahirana mafy tamin'ny fitantanana ny tanàna ny ben'ny tanàna. Tao anatin'izay anefa olon Ravalomanana tao amin'ny antoko timma avokoa ny teo amin'ny fitantanana ny raharaham-panjakana. Tsy nahasahana ny vahoaka n'Antananarivo tsy hidina an-dalambe anefa izany. Fenioboka ny kianjan'ny 13 Mena nomboka ny 13 May 2024 nitakina ny fahafahana amin'ny teny sy ny demokrasia. Ny zava-nisy mahay ihany koa ny RNM sy ny TVM ny volana janoary 2024. Ny amafy ny tolom-bahoaka izay notohanan'ny ankolafikery maro. Mbola tsy nihevitra ny hafarany ny filoha Ravalomanana Marc. Il faut bien gérer la crise, sinon c'est des catastrophes ici, c'est des bains de sang. Vous avez rencontré le maire? Non, pas encore. Vous voulez le rencontrer? Non. Ça c'est le message que je passe. Il faut chercher Roland Chirac. C'était lui, le cerveau, et c'était lui avec les leaders d'ici là. Il faut les chercher, les maîtriser tout de suite. C'est le conseil de monsieur le ministre des Affaires étrangères. Et vous pensez que M. Didier Ratsirac est aussi derrière tout ça? Je ne sais pas encore. C'est lui. C'est le ministre des Affaires étrangères qui en ça, ce n'est pas moi. Nahatoko tena ihany koa ny filoham-pirenena Marc Ravalomanana. Roa volana tao aoriana anefa lasa nanao tari-dositra ny ala teto Madagasikara izy ary tavelana nandritra ny 5 taona tany Afrika Atsimo. Tao aoriana teteza mita izay navita fifidianana filoham-pirenena sy lalam-panorenana tafakatra teo amin'ny fitondrana ny filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Tonga tampoka i Marc Ravalomanana ny 13 Oktobra 2024. Tsy niova ny fomba fiteniny hatramin'ny nahatongavany. Tena mbola milaza tsy milamina mihitsy ato Madagasikara raha tsy tanterahana sitrapo. Anankitelo ny fahefana eto amin'izao tontolo izao. Fahefana zay miaraka amin'ny vahoaka. Dia mahafeny tany ianao, dia mahafeny vola. Dia izy andreo ny fahefana voafenao amin'izao fotoana izao. Saria angataka famerenana fifidianana Zangy matoa tonga aty araka ny tenin'ny tatsy. Feo misy avy leta any nambany leta tonga zao. 2018 ianao amin'ny fiakarana... Anto mety tsy andry an'izany arakaraka ny vahoaka nge taniny. Tahaka Andratsiraka Didier tamin'ny taona 1979 izay niverina avy any ampita, mbola manao kajy hiverina ho lasa filoham-pirenena ihany koa i Marc Ravalomanana. Tsy nahasakana ny fanonganany vahoaka Andratsiraka fanoroana nefa ny fomba fanao politika hatramin'izay teto Madagasikara, izay Kasain Ravalomanana ho toy izany amin'izao fotoana izao amin'ny fikirakirana ny serasera sy ny hainao manjery samihafa. Tahaka izany ihany koa 12 volana teo eo izay no nitondrany filoham-pirenena Rajaonarimampianina. Ny Prime Ministre sy ny ray ampahatelo ny gouvernement tany efa niova. Mangony fotsiny ireo talesy tale jeneraly Anjato ny maro efa nisoloina. Efa mandeha ihany koa ny kajy ankehitriny amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ho avy io, fa ho aso VM avokoa ny ben'ny tanàna arivo volana eo. Nahatoko tena avokoa ary nahatoko ny fahefana teo am-pelantanany ireo mpitondra ny fandimby. Rehefa mbola teo amin'ny fitondrana hoy ny mpandinika tantara no ministry ny folo alin-dahy teo aloha ny Général Ramakavelo Désiré. Le fomba mahazatra andeha ataoko hoe mamoetra eto amin'ity firenentsika ity koa nge dia izao hoe raha ohatra zao ohatra resika fotsiny tamin'ny Repoblika faharoa tena hoe teo am-pelantanany mpitondra fanjakana daholo reo tompona niraikitra rehetra ndeha ataontsika hoe manomboka any fokotany ny ben'ny tanàna tsintsitra fa tsy midika hoe rehefa anao daholo le olona rehetra dia ho tafapetraka eo anao fa hitantsika ny valiny. Dia izao indray tamin'ny andron'ny président Ravalomanana koa ny ohatr'izany tena nahazo vahana. Dia izao indray ty fitondrana amin'ny Repoblika fahaefatra ity dia manao an'io mikasika ny fifidianana io indray zao dia jerevo reny zavatra efa tenenin'ny olona etseroa na ny mpanao politika na ny olon-tsotra tsy nizazina dia izay kely ataoko hoe tsy mahay misintona lesona mihitsy fa diso hevitra mihitsy le olona mieritrretra hoe rehefa eo am-pelantanany daholo ny olona rehetra any amin'ny ambaratoka-pitantanany eto amin'ny firenena dia izy no afaka anjakazaka vo maika mahaingana ny firodana n'ireny zavatra ireny. Tiany fandovana ny fomba mampanao politika teto, isan'izany ny kinamanamana sikiatrano an-trano fanaon'ny mpitondra. Maro mahita fa soloina ireo izay nanelingelina ny fitondrana sy mahasamy teny. Nanao izany Ratsiraka, Ravalomanana sy ireo antoko ny fandimby teo amin'ny fitondrana ara-dalàna toy ny Arema, UNDD,
TIM ary izao arahany ASVM izao. Fihetsika izay ambaran'ireo mpanao politika sasany sy ireo mpandinika ny fiainan'ny firenena ho fiandohan'ny jadony eto amin'ny firenena. Tsaromarihana ary ampatsahivina fa nanamarika akoatran'ireo tranga nambaranao teo ireo ny fitantanana Hery Rajaonarimampianina ny fanagadrana mpanao gazety noho ny lahatsoratra mivoaka tan-gazety zany. Teo izay mahatsapa fa miverina misoko mangina ny jadona eto Madagasikara. Aminay ny tolona nataon'ny vahoaka malagasy teto dia tolona ho amin'ny tena fanovana, tolona ho amin'ny demokrasia ary voarakitra ao anatin'ny lalam-panorenantsika io ny fahalalahana sy ny fahafahana maneho hevitra. Sanatria ve hiverina ao anatin'ny krizy nateraky ny fihetsika sy ny fomba mampanao ny mpanao politika izay tsy nahitana fivoarany hatramin'izay indray Madagasikara. Hatreto aloha rehefa lasa Arema avokoa ny manam-pahefana rehetra dia nirodana ny Arema. Rehefa lasa TIM avokoa indray dia nirodana ihany koa ny TIM. Tsy maintsy rodana ihany koa ve izany ny ASVM raha toa ka lasa ASVM avokoa ny maro. Mizotra makany isika ankehitriny. Raha maromaro no nanaitra tato ato. Tsikatra fa tsy mety amin'ny mpitondra fanjakana ny fomba fijery tsy mitovy amin'ny kajin'izy ireo. Maromaro ny tompona andraikitra ny esorona ary nolotoina tamin'ny endriny maro samihafa rehefa tsy mitovy loko amin'ny ASVM. Nosoloina ny tale jeneraly Ntairombolam-panjakana Orlando Robomanana tsy nety namoaka vola 70 miliara araka ny fangatahany minisitrim-panjakana ASVM iray. Nesorona tamin'ny toerany ny ministry ny angovo teo aloha fiainana Richard rehefa nisisika nanao ny auditiny Jirama. Efa ho 9 volana izao nanjavona ny audit ary kasaina amidy ny centrale lehibe roa ny Jirama. Lasa raharahana tokony tao amin'ny Hermady ka lasany tsy miankina ihany koa ny seranam-piaramanidina roa lehibe mahavelo tena dia ny Nivato sy Nosbe. Diso vahaolana ary ve ny fitondrana ankehitriny manoloana izany fanapahan-kevitra rehetra izany. Vola ho ampiasain'ny antokony fitondrana anamafisana fahefana no ambadika ireo rehetra ireo raha ny fanazavan'ireo teknisianina noho ny fitoam-pifidianana izay efa antomotra. Misy tombontsoa ambadika ao matoa any amin'ny orinasa mandeha sy tsy misy olana indray no omenany vahiny. Dia ho ampidiriko ny resaka Jirama. Ny Jirama ninona fanazavana sady mamirina le resaka politika teo aloha. Ny président zay nifanesy teo nisy lalàna tamin'ny 88 sa 98 loi zay napiditra nireo opérateur ampiasa énergie thermique ao amin'ny Jirama. Anampinina le groupe zany fa hoe tsy ampy satria mitombo nisy amponina marina aloha zay. Rehefa nandeha ny fotoana hita fa niakatra ny vidin'ny solika. Maninona raha najany io énergie thermique io satria hita fa lasa déficitaire Jirama. Naninona raha tamin'le fotoana rehetrarehetra reo no efa nieritreritra hoe tokony hijery énergie renouvelable. Eto amintsika misy masoandro be dehibe, misy rivotra be dehibe, éolienne na solaire. Inona tsy nampiasana an'io? Moa ve angamba hoy ao misy écolage ve alaina amin'io? Fa io anie tsy misy fadisoan'le société. Faly zalato amin'ny fitondrana no miteny aleo amin'io. Fa raha ohatra ka ho faina ty zavatra ty 10 milliards par mois dia mety hoe 5 milliards makary. Eo le olana dia eo le mahatonga an'azy teny tena fitiavana tamin-draza. Efa fomba fanao politika hatramin'izay ity tranga iray ity. Manodidina ny 70 ny orinasam-panjakana tany amin'ny taona 1770 sy arivo tany ho any. Nefa zara raha misy 50 sisa no fantatra anarana ary mitsipozipozy ny ankamaroan'izy ireo. Fihetsikin'ny mpanao politika efa tsy nahita mpahombiazana ary namono orinasam-panjakana marobe nefa mbola miverina ankehitriny. Tsy eo amin'ny fitadiavana vola ho ampiasain'ny mpitondra amin'ny fitiavam-pahefana sy ny resam-pifidianana ihany fa hatramin'ny fanoloana ireo tompona andraikitra isaky ny ministera ankehitriny. Ahitana fihetsika mahamenatra ihany koa. Ny ankamaroany saika fepetra politika no anendrena azy ireny. Isan'izany ireo sekretera jeneraly,
tao amin'ny ministeran'ny Atany, ny an'ny ministeran'ny Vola sy ny fitantanam-bola. Nahazo fitondrana amin'izay ary zao SPM deuxième tour iny be dia be ngamba nanoana deal atao hoe zao tsy mitana amin'ny teny nomena ve izany tsy mitana amin'ny teny nomena mahazo toerana daholo ny rehetrarehetra eto zany tsy resaka toerana fa resaka hoe principe na tokony hoe resaka honnêteté zany io deal io ohatrany hoe fijeriko tsy narana ve ohatra misy olona anankiray ohatra izy mahazo place ao amin'ny présidence atsony daholo ohatra ny fianakaviany rehetrarehetra any amin'ny rantsana rehetrarehetra any amin'ny ministera any amin'ny tsaiko manoloana ny tantara no heverina fa hanahina indray lesona ary tsara fiaingany Repoblika fahaefatra nanaiky ny faharesen'ny Dr Jean-Louis Robinson manoloana ny era Rajaonarimampianina tsy nisy ny fifandirana taorian'ny fifidianana ny kemy fianakaviam-be iraisam-pirenena ny mahafiloam-pirenena lanim-bahoaka ny filohan'ny Repoblika. Ity ny sary politika, ity no miheverin'ny mpanara-baovao fa lojika taorian'ny fifidianana. Ao anatin'ny vondrona manoana ny filoam-pirenena ny Mapara izay nampandany ny era Rajaonarimampianina miaraka amin'ireo vondrona politika lehibe manana olom-boafidy niaraka taminy. Ao anatin'ny vondrona mpanohitra ny fitondrana kosa ny Ankolafy Ravalomanana sy ireo antoko politika niaraka taminy izay nanohitra ny fitondrana tetezamita nandritra ny 5 taona na dia noteren'ny fiaraha-mitantana aza. Tsy izay nefa ny zava-misy. Ny famadika ny tantara ary tompon'antoka voalohany amin'izany ny filohan'ny Repoblika. Nanangana ny antoko ASVM ny filoham-pirenena tahaka izay nataondratsiraka sy Ravalomanana ary Andry Rajoelina. Teo amin'ny fitondrana vao nanangana antoko politika. Voatsipaka ambavafo ireo rehetra nampandany azy tamin'ny fifidianana. Nalaino namana sy ny anteherany hatrany amin'ny anteny meram-pirenena ny Ankolafy Ravalomanana sy ny antoko izay niady fo amanaina tsy ahalany azy ho filoham-pirenena nandritra ny fifidianana. Ho an'ireo milaza fahampanohitra ankehitriny, tsy olona azo inona sy antokisana ny filoham-pirenena era Rajaonarimampianina noho ireo fahasaina sy fihetsikana sehony tato anatin'ny herintaona na filoham-pirenena azy. Tsy vitan'izany fa saika ireo mpanolontsaina efa nanolontsaina sy teo amin'ny tontolo politika hatramin'ny Repoblika faharoa ary mpanao politika taranaky ny Repoblika voalohany ny ankamaroan'ireo mpanolontsaina tsy mety afaka manodidina izay filoham-pirenena nifandimby teo. Miova avy amin'ny filoha era Rajaonarimampianina raha ampitahaina amin'ireo filoham-pirenena sy filoham-panjakana notombiasany. Rafitra ny olana eto ka tsy dia mahagaga raha tsy dia misy fiovana firy indrindrandrindra eo amin'ny lafiny ara-pitondrantena satria manery ilay filoham-pirenena hitazona amin'ny fahefany amin'ny fomba tsy mendrika rehetra ny rafitra misy eto Madagasikara. Izany hoe raha fitirina zany dia nataon'ny filoha Rajaonarimampianina dia nataon'ny rehetra mpitondra rehetra teo aloha ihany no averina fa tsy hoe misy zava-baovao akory raha tsy aka ohatra tsika afa-tsy amin'ny fanomanana ny fifidianana kominaly na ny fifidianana ny ben'ny tanàna ho avy zao izay mampiariary ny fanararao tam-pahefana ampiarina isaka ny barao-panjakana rehetrarehetra anaparan'ny ASVM maneriny andaniana ny candidat-panjakana. Ka raha mbola misy zany candidat-panjakana dia mazava ihany fa mitovy amin'ny fitondrana rehetra teo aloha ihany ny fitondrantena ny fitondrana misy amin'izao fotoana izao. Fanontaniana manaraka izany ny hoe miova ve ny fomba sy fihetsika ataon'ny antoko eo amin'ny fitondrana ankehitriny. Antoko mahazaka ny andraikitra sy adidy miandry ny maro anisa hanohana ny fitondrana ve ny hery vaovaon'ny Madagasikara. Eny ny valy no an'ny filoham-pirenena sy ny mpiaradia aminy. Mizotra amin'ny fahombiazana sy ny fanarenana ny Madagasikara ny fitantanana ny firenena ankehitriny. Tsy hamerina ny fahadisoany teo aloha ary hanova ny tantaran'i Madagasikara ny hery vaovaon'ny Madagasikara. Nitsanga izy ireo ary vokatra miasan'izy ireo natafitatsika amin'ny fifidianana taty amin'ny faritra. Nareo ny voalohany navita fifidianana tamin'ny ASVM, zany ny tena demokrasia zany.
Tsy mitovy hevitra amin'izany kosa ny ankamaroan'ny hery politika eto amin'ny firenena ankehitriny, tranga vitsivitsy. Ny filoha nasionalin'ny HVM no sady misy mpanjakana, ny fandona tamin'ny hetsiky ny mpiasan'ny trésor fa nikasa moka 70 miliara tao amin'ny terim-bolam-panjakana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna, ny afara tamin'ny fanoloana ny tale général ny trésor izany. Fangala ny fahefam-panjakana sy ny fahefana any anatin'izy ireny ka dia mazava azy fa mifangaro toy izany ihany koa ny fitantanana ny vola, ny fitantanana ny asa, ny fikajiana izany vola rehetrarehetra izany. Koa fanjakana mandamina an'izany ao anatiny eo fa tsy misy na filoham-pirenena ary tsy afaka maka vola amin'izao fotsiny ao anatin'ny kitapo-bolam-panjakana zany fa misy fandaminana zany fa io moadroadro aty avelany tsy dia anona loatra amin'izay fa 3 volana sy tapany alohan'ny fampelezan-kevitra efa nakatombony ny HVM amin'ny commune manodidina Andrenivohitra, Akadikely Ilafy, miariary ny fampiasana ny herim-panjakana sy ny maha eo amin'ny fitondrana ny antoko akana fiangana mialoha amin'ny fampelezan-kevitra. Tsy tahotra tsenatra takelaka ampiasaina ny tariketra ny firenena sy ny repoblika fahaefatra no asongadina ato miaraka amin'ny anaran'ny antoko HVM sy ny anaran'ilay kandida. Tranga izay toy ny midika fa ity kandida ity no HVM ary ny HVM ny fanjakana. Tranga izay melohin'ny lalàna ary faritan'ny andinin'ny fa 370 ao amin'ny code électoral. Ankoatr'ireo, tahaka ny raharahana antoko tamin'ny andron'ny Arema sy ny TIM, mahazo vahana hatrany ny resa-bola rehefa amin'ny fivorimben'ny antoko. Sakoroka hatrany anaty vilany ny fihaonam-be-paritry ny antoko HVM tany Antsirabe. Fizaram-bola no ny afaran'ny fihaonam-ben'ity antoko ity teny amin'ny fidiran-dranomena. Ankoatr'izay ny fanoloana ireo tompona ndraiky mpanjakana samihafa amin'izao akatoky ny fifidianana izao. Isan'ny tena nisongadina ny teny Sabotsina Mena farany teo, niesorona noho ny antony tsy fatam-piaviana sy tsy fantapototra amin'ny ben'ny tanàna, nitokona ny mpiasan'ny commune. Nasongadin'izy ireo fa noterenanao HVM amin'ny ben'ny tanàna izay tsy nanaiky. Eo no mahatonga anay fa izy aloha efa nisy ihany ny resaka hoe tokony anao HVM ianao fa tsy nety niditra tamin'izany izy ka tsy fantatray na izany nisan'ny antony hoe tsaratsara amin'io mahika raha ohatra ka rehefa tsy makety asa tsy fantatra. Ireo rehetra manaiky ny irotsaka amin'ny anaran'ny HVM kosa mampiasa ny mahaben'ny tanàna amperinasa na ny mahalehiben'ny faritra amperinasa azy ampiatsona ny vahoaka hifidy HVM. Arak'izany, mbola manjaka ny teritery samihafa eto amin'ny firenena, indrindra amin'ny fiatrehana ny fifidianana ankehitriny. Teritery izay melohin'ny ankamaroan'ireo antoko sy vondrona politika nahavita nandresy lahatra ny mpifidy sy ny vahoaka tamin'ny fotoan-kevitra sy ny fandarana asa izay nentina niatrika ny fifidianana ny fandimby teto amin'ny firenena ary manana olom-boafidy. Hanao fifidianana nefitsika izao ametraka commune dia ho atao fampitambazana ara-politika ve ny hoe fanomezana subvention zany nefa volam-panjakana zany volam-bahoaka gamba efa toetrany lozan'ny toetrandro mihitsy zay ary zay no mahatonga ny averimberiny any mahatonga ny tsy fahafaliana sy ny fikorontanana eto amin'ny firenena ka dia miangavika io zany zay mba ataovy mangarahara ny vola tokony ho alefany amin'ireo commune tsirairay avy ireo ary ataovy tatitra mazava hoe firy ny lasa tany ary ovina ny voarainy zareo izy ireo aloavy daholo kio ny karaman'ireo lehibean'ny fokotany ireo fa aza terena fotsiny izy hitady candidat ho an'ny antoko eo amin'ny fitondrana fa mba ameo any koa ny anjarany amin'ny fanatanterahany ny asa-panjakana zay. Miverina amin'ny fomba fanao teo aloha ary ve ny fitondrana ankehitriny raha tsy haivina. Antony niovatsika repoblika tamin'ny 1779 ny tsy fahazakan'ny vahoaka ny zavan-tranga nataon'ny mpitondra Filibera Tsiranana ka nanovana ny lalam-panorenana. Toy izany ihany koa ny zavan-tranga tamin'ny 1779. Niova niaraka tamin'izay ny zava-misy teo amin'ny sehatra iraisam-pirenena sy ny fahitan'ny malagasy ny fahalalahany sy ny demokrasia. Noraisin'ny vahoaka ho jadona ny fomba nitondran'ny filoha Didier Ratsiraka ny firenena. Antony nanovana indray ny lalam-panorenana ka nidirana tamin'ny repoblika fahatelo. Tsy mifanalavitra amin'izay ihany koa no nahateraka ny repoblika fahaefatra. Nidina an-dalambe sy nanala ny fahefana teo am-pelatanan'ny Marc Ravalomanana ny vahoaka rehefa nahatsapa fa moronany amin'ny jadona ny fitondrana. Ankehitriny, aiza ho aiza ny fitondrana Rajaonary Mampianina. Fa tsy mipetraka araka ny anantenan'ny vahoaka azy ny repoblika fahaefatra
zay netretina hitondrana fanovana nametrarana lalam-panorenana vaovao satria efa voahitsaka hatrany am-piandohana ny lalam-panorenana zany hoe ny fanaon'ny mpitondra rehetra tany aloha ihany no naverin'ny mpitondra any ka tsy mahagaga raha ohatra ka diso fanantenana isika raha nitako fanovana tsika tamin'ny taona 2009 nitako fanovana tsika tamin'ny taona 2010 nitako fanovana tsika tamin'ny raiky amin'ny 770 dia zay fanovana zay dia niorina tamin'ny hoe ho fampahafantarana fanomezana fahalalahana ny vahoaka amin'ny fitenenana fanomezana fahalalahana vahoaka amin'ny fanehoan-kevitra ary indrindraindrindra fanomezana tombotsoa amin'ny vahoaka ho amin'ny rem-pirenena misy eto an-toerana fa tsy ho amin'ny tombotsoan'ny olombitsy ihany ankehitriny nefa tsika dia mahita fa tsy azo atao maneho hevitra ny an-dalambe ankehitriny tsika dia mahita fa tsy mbola misokatra ny anao manjery rehetra ankehitriny tsika dia mahita fa ny 20 vahoaka malagasy dia mahantra avokoa. Ny mpitondra no niova fa ny fomba fanao politika kosa mijanona ho toy ny teo aloha ihany. Toy ny ankabeazan'ny mpitondra rehetra teo aloha tsy ny manao filoham-pirenena ny filohan-kehitriny vokany tsy manana tetika mazava entina ampandrosoana amin'ny Madagasikara na ny tenany na ny gouvernemanta izay tariny ankehitriny. Raha mbola tsy mahita famatsim-bola ny PND mandratsika amin'ny teny zao dia manam-porofo zany tsy fahaiza manao ny mpitondra fanjakana na tsy fiomanana zany hoe olona tsy niomana zany no mitondra ny fanjakantsika tsy dia mahagaga zany raha zavatra nisy satria izy tokoa moa nanapoa fa Andriamatoa Rajoelina mampianina ohatra no lany teo satria tsy manana programme izy tany amin'ny propaganda ary raha prime ministre no miteny hoe mbola miamreglena mandamina mivary mangatsika teo aloha tsy afahana manatanteraka le PND tsy miankina amin'izany ny famatsim-bola fa matoa izy ireo tsy mahazo vola tsy mahazo famatsim-bola dia tsy hanana zay tontolo zao fatokisana noho ny amin'ny tsy fanana ny fahalalana angambany na kompetansa ahafahana mitantana n'ilay firenena araka ny tokony ho izy vokatra ny kolokolo manjaka any misehatra rehetra ankoatr'izay nataon'ny mpanao politika fitaovana ny miaramila teto Madagasikara raha ny vahoaka no nangataka ny miaramila handray ny fahefana tamin'ny krizin'ny taona 2017 ny tsimbadika ny raharaha taty aoriana nanomboka tamin'ny krizy ndraiky amin'ny 2017 nanjary ny tambazan'ny mpanao politika vola ny folo alinda ka nivadika ho mpanao politika no nataon'ny mpanao politika ho fitaovana hitazonana na ahazona fitondrana ihany koa. Rehefa nanomboka nampidirina tsehatra politika amin'ilay hoe mpitolona mitafy fanamiana atao amin'ny repoblika faharoa ny folo andahy dia tena namena toerana ary sehatra lehibe tao amin'ny fanaovana politika. Folo andahy nefa ny tanoko ary ny vozona ary ny tanàna ary amin'izany andraikin'izany dia izy ny miantoka ny fandriampahalemana sy indrindraindrindra ny fahampiarana ny lalam-panorenana sy ny fanajana ny lalam-panorenana. Fa rehefa lasa nanao politika izy dia tsy vitany hoe nanao politika izy fa hitantsika ny tamin'ny 2010 reny fa tena lasa ohatra ny nisy apahany lasa ohatra ny pikaramanady sanatry ny vava ladin'ny lela omena vola ny mahazo dia tsy mahay mizara fa raha ny korontana. Ny zava-misy ankehitriny efa nametraka ny PND na ny plan national de développement ny gouvernemanta saingy tsy mbola misy ny vola natanterahana izany tsy mbola misy ihany koa ny vola navoakan'ireo mpamatsy vola raisam-pirenena kabary ambony vavahady sy fampanantenana toy ny fampanantenana ataon'ny mpanao politika hatramin'izay ihany ny zava-misy amin'izao fotoana izao raha ny fahitan'ny mpahay-toekarena Hugues Johnson azy. Le PND wa philosophie ny ao anatiny c'est la de la philosophie ny olona tsy financer philosophie zany fa tsy maintsy mesure de politique hoe tia ny zavatra misy ny environnement politique ny zavatra atao io reto avy ny risque encourir raha manao an'izao dia tsy maintsy évaluer les rehetra c'est ny olona vao mifinancer io fa tsisy anome volanao fotsiny amin'izao hoe zavatra philosophike no entinao angatarana vola tsy possible zany. Arak'izany rafitra peta tokony entina andangolangona sy amoahana ny famatsim-bola ihany ny nandrafetana ny PND izay tsy mbola nanomboka ny fampiarana azy efa ho 10 volana taty aoriana nahavitany fandrafetana azy. Mbola miaina amin'ny vary mangatsika amin'ny fitondrana teo aloha arak'izany ny gouvernement Taravelonarivo. Tsy mbola manana vahaolana ihany koa ve izany ny gouvernement ankehitriny. Anaraka ny dian'ny dokotera Cool Rosé ve ny général ny tafika anabakabaka Jean Ravelonarivo
ka tsy ho afa mihetsika firy sy tsy ho afa manoatra satria mbola manarina ny vary mangatsiaka tato anatin'ny taona vitsivitsy. Fanehoana fahalemena sa ilavona lefina ny dikan'ny fanambaran'ny Premier Ministre iny. Manambara avy hatrany zany fa miala andraikitra ny mpitondra fanjakana ankehitriny satria izay ihany koa nataon'ny mpitondra rehetra teo aloha dia nailika tamin'ny fitondrana tany aloha fa alohan'ny hitondrana fanjakana dia misy natao hoe continuité de l'État ka tsy heverina vary mangatsiaka akory ny continuité de l'État fa anjaranao no mandamina, anjaranao no mamantatra hoe inona ny zavatra miandry ahy fa tsy ao anatin'ny ray taona na roa taona hitondrana voalohany dia lazana fa mbola mandamina ny vary mangatsiaka ny fitondrana teo aloha. Aza adino fa mpitondra fanjakana gouverner c'est prévoir noho izany efa fantatro meloha alohan'ny hidiranao, alohan'ny nanekenao Prime Ministre, alohan'ny nanekenao hilatsaka ny filoham-pirenena fa reto ny vary mangatsiaka ho tantanina ao anaty izany fitondrana zany. Mbola mijanona ho fampanantenana pôkaty avokoa ny an'ny filoham-pirenena sy ny gouvernement Antananarivo hatreto. Nodradradradraina teny amin'ny anteny miaram-pirenena tamin'ny volana febroary fa ho vitaina amin'ity taona ity avokoa ny fifidianana. Hatreto na ny vola entina anatanterahana ny fifidianana communal aza tsy mbola mazava hoe ahoana no ahitana azy manontolo. Mampanontany tena ihany koa ny hoe iza ny tena mitondra ny baolina eto amin'ny firenena, ny Prime Ministre sa ny filoham-pirenena. Raha ny tokony ho izy, ny filoham-pirenena ny tokony hanome fiam-potoana ho an'ny gouvernementany amin'ny fijerena ny vokatra fa tsy ny Prime Ministre. Ny zava-misy ankehitriny anefa ny Prime Ministre no nanome 100 andro ho an'ny Ministre. Raha misy izany ny tsy fahombiazana dia ny Ministre no milanja izany fa ny Prime Ministre afa miala, nefa ny Ministre mandray baiko avy amin'ny Prime Ministre. Inona izany ny fiovanana entin'ny Repoblika faefatra ho an'ny fiainan'ny vahoaka malagasy sy ny firenena malagasy. Tsy ampitsarana ny fitondram-panjakana amin'ny mety mbola ho fahombiazana na tsy ve ny zava-nisy tato anatin'ny ray taona sy 3 volana. Olana eo amin'ny fomba fanaovana politika hatramin'izay no iainana ankehitriny ary tsy maneho fihetsika hanitsy izany ny fitondrana amin'izao fotoana izao izay voaporofo ankehitriny fa tsy ny homana ny tondra firenena. Manaporofo izany ny tsy nanana ny fitondrana naty etikady matopaika niatrana ny tondra-drano sy ny loza voajanahary izay nianjady tamin'ny Madagasikara farany teo araka ny fanazavan'ireo mpanolotsaina ara-teknika eny anivon'ny ministera ireny. Misy atoko izay efa mipetraka mandritra ny fotoana maromaro zany dia ao anatin'io fotoana io zany dia tokony hanana projet de société zany le atoko fa ny olana izay mitranga eto Madagasikara dia misy olona anankiray manana vola izy zany ohatra izy zany tany anatina société goavana ohatra tafiditra tampoka izy tsy fananiny ao anatin'ny fitondrana izy tsy niaina tany anatin'ny fiarahamonina. Ireo mpanao politika ireo zany tokony hafantatra hoe inona no tokony ilainy reto fiarahamonina reto kanefa tsy izay ny zavatra nitranga teto amin'ity firenena ity fa ohatrany hoe olona tampoka miditra eo amina fitondrana dia eo vao miimproviser mialatsiny amin'ny teny vahiny hoe zay vao manangana ny antokony izy tsy manana projet de société izy zany. Amin'ny ankapobeny mbola nandiso fanantenana ny olo-pirenena hatreto ny fihetsiky ny mpanao politika. Tsy nanova zavatra loatra ny fitondrana Rajaonarimampianina fa namerina ny fomba fanaon'ireo atoko lehibe ny fandimby teto amin'ny firenena. Ny fanaovana tantely afa-drakotra ny harem-pirenena, ny kolokolo eo amin'ny mpitondra fanjakana isan'ambaratongany, ny fanaovana fampanantenana pôkaty sy ny maro hafa mbola tazana hatramin'izao nefa efa ny ampangana ireo fitondrana mifanesy teto. Tsy mbola mazava hatreto ny momba ny famatsim-bola ho an'ny antoko politika. Efa vonona ny lalàna momba izany saingy tsy mbola nivoaka ny didy fampiarana. Mbola miantona tahaka izany ihany koa ny satan'ny antoko mpanohitra sy ny lalàna mifehy azy. Efa vonona lalàna saingy ny didy fampiarana avy amin'ny filohan'ny repoblika no mbola miantona. Tsy mbola misy filoha lefitra fahafito eny amin'ny anteny miaram-pirenena hatramin'izao vokatra izany.
efa misy ny volavolan-dalàna ahafahana mametraka ny rafitra ho solon'ny senita izay mpikarakara fifidianana nandritra ny tetezamita saingy tsy mbola miraiky amin'izany ny fanjakana. Voalaza fa masy mandidy amin'ny harem-pirenena ary firenena maleo teny Madagasikara saingy tsy mbola hita hatreto na ahoana ihany ny anaovana an'ireo bois de rose efa tokony hivadika vola na ahafahana namatsy vola ny asa atao ato anatiny. Fehiny sanatria ve ho ratsy fiafara tahaka ireo repoblika telo teo aloha ity repoblika fahefatra ity ka tsy afaka hisoroka ny fiverenan'ny krizy hafa indray ato anatin'ny firenena. Ny tantara no hamaritra izany. Anao ahoana ny ampitso misotra makaiza ihany isika mianakavy ity. Tahaka anareo olom-pirenena niezaka nametraka fanontaniana ihany koa izay mpanao gazety hoe niova ve ny mpanao politika na ny olona eo amin'ny fitondrana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Heverinay fa nahafahana nitondra famakafakana ho an'ny tsirairay ary nanokatra ady hevitra mba ahatsiarovan'ny olom-pirenena ny andraikiny manoloana ny fiainam-pirenena ankehitriny ny fanadihadiana izay nentina teo. Ampahany amin'ny zava-mitranga ihany anefa izany amin'ny fotoana manaraka indray isika manao misimisy kokoa. Veloma mandra-pitafa tompoko lasy tompoko vavy.